faut trouver la fréquence. La bonne. Welcome citizens to the new dawn. On est en direct. L'information, c'est la survie. Welcome to Dago News TV. Tonight's top stories are coming right up. Mbola tsara tsika jiaby. Akory le oran'Andria, mbola tsara, akory lahaly, akory sa, salama tompo. Madagasikara hoa tsy lany vaovao e. Isan'andro vaky zao de misy vaovao mahaliana foana eto an-tanàna. Anio ary dia horesahantsika kely ny ao andapa ao sy ny manodidina azy. Araka ny hitantsika tamin'ny haino aman-drefy samihafa dia amin'ny tora-drofo ny tany amin'ny faritra atsimo iny tamin'ny farany herinandro teo. Renivohitsy ny gadona Tsapika raha teo Toliara. Koa satria ny kely sy nakataovan'ny UNESCO ho vakoka iraisam-pirenena ny gadona Tsapiky dia nankalazainy sy natao nanetsiketsika ny fandraisana izany tao Toliara tapo-tanàna ny 17 sy 18 aprily teo iny. Ka delegaziona mafondra avy eo amin'ny solombavambahoaka maro be sy mpikambana vitsivitsy ao amin'ny governemanta ny tonga tany an-toerana nanotrona izany. Izay notarian'Andriamatoa Mikaela filohan'ny fitondrana fanavaozana, izay Andriamatoa Siteny filohan'ny anteny miram-pirenena. Mitora-drofo tokoa ny kandran'ny Maître Kira nandritsa ireo andro ireo. Nahita ny amaroan'ny vahoaka ny Toliara tonga maro be nanotrona ity lanonana ity ireto olona mpitarika antsika ireto ka de entopo rehefa nahazo mikro tena netampo mihitsy aza ka lasa nyredi-redy tafahoatra. Namakilay tamin'izany Andriamatoa filohan'ny anteny miram-pirenena Siteny enohany ny fanandratany ny filohan'ny fanavaozany. Piada nell'ahidi, ciuccio hai nareo. Alanala Mikael, hai nareo illa tawa Mikael zau antel gas, tene breu yu. Mikael zau dia miara mile na lemanta. Sat piandi miara mile na lemanta, kaui zau am nareo we mi giure donater Toliara. Ide na lo veni fideu depite. Presidente ma deputé manuana nelaio zato isanasa se voce Andriamanitra. Mi sono tu play. De gaga ianao toy nahita ireo irimarana fanafofa izany rehefa misy lelaka tamin'ny Rajoelina ry zareo. Tsy adino ry Naivo Raolodinina, ry Lalatina, ka koa ny artistana fanafo indrindra de Inga Jerry Marcosy rehefa mamantso faritra na nanao propagandy ny filoha teo aloha Rajoelina. Tena toy ny hoe zanahary mihitsy Andriamatoa Rajoelina rehefa mikabary sy mahazo mikro koa ry zareo mpiso lelaka ao amin'ny volomboasary reo tamin'izany. De io koa fa namoaka ny azy ity fitondrana fanavaozana ity dia niarana hita ny akamaroan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fampitana mivantana ny lanonana nataon'ny TVM. Fa ny tena mampanongo tena dia tamin'ilay fotoana nandraisan'ny misy ny zavakanto sy ny serasera fitenenana nandritsa io lanonana io ihany satria dia tena zavatra tsy noeritreretina ny minisitra to azy no amoaka ireny. Misy nilaza mihitsy aza moa fa sao de mba tsy tompon'ny tenany aza ity minisitra ity tamin'ny fotoana nandraisany fitenenana io araoany fa tena matsikaiky. Dia natson'Andriamanitra ianao ho lasa misionera. Inona ma misionera anao satria mpiandro ny lehilahy. Ny mission anao androany dia hitondra fanavaozana ao Madagasikara anitsy ireo mibilibiloka rehetrarehetra ko ambaraka ny fomba ofisialy fa mitovy amin'ny lehilahy ray tany Afrika Atsimo fa io no atsotsika hoe Nelson Mandela Malagasy. Megavy anao mba hitsangana tompoko. Megavy anao Andriamatoa filoha mba hitsangana manomboka androany rehefa misy manontany hoe iza Nelson Mandela atsika. Colonel Mikael zany. Ataovy mafy iza Nelson Mandela atsika. Tienko tsara. Iza Nelson Mandela atsika. Zany Nelson Mandela izany dia niady ho an'ny madinika ekena satsekena. Niady ho an'ny tsirary ekena satsekena. Resy lahatra androany fa ianao le Nelson Mandela ny Malagasy Andriamatoa filohan'ny fanavaozana
Colonel Andrianirina Michael, mietsikateka mahabe izy tompoko. Fahamaranatsika azy dia zao, misy ny olona rehefa mahazo toerana na minisitra io asolombava-bahoaka na direktera rehefa mbo mahazo toerana ambonimbony kely dia miova tanteraka te hifikitra mafy amin'ny sezany ka mahavita misy lelaka penina misy lelaka ankala mandrana be izao hitazonana ilay seza sy ny tombontsoa kely. Mampalahelo ilay fanaovana politika eto Madagasikara fa tena mirefarefa amin'ny tany. Samy velonaina isika mianakavy ahita ny toyany. Veloma vetivety indray tompoko.